Tanora mendrika sy matahotra n'Andriamanitra no tanjona niditra ny conférence ho an'ny tanora nampitonaingany lohateny hoe mba ho tanora mandresy tao amin'ny fiangonana Adventiste amin'ny tamin'ny 7 Lazare nievatra hatramin'ny 20 Jona 2024 lasa iny izay nitonto sainy ramatoa Rasoa Manala Miondrika Josephine niaraka tamin'ny départementan'ny tanora MEFEM GCV ary ny fahasalamagna ato agnatin'ny Fédération de Madagascar avaratra. Natao mba hanampiana ireo tanora Adventiste sy ireo tanora hafa namany io hetsika io mba ahafahana izy ireo mamanjatra ny tegna namany. Ny olona tena tia ary ny fametrahana tanjona indrindrandrindra ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ny Andriamanitra. Fagnampagna-zavagna. Zany amin'ity conférence izay natao dia mba hahatonga ny tanora hanana ny maha-izy azy tafita amin'ny ambony indrindra avakeo tonga amin'ny tanjona indrina ary mba hiaro tena tsy ho latsaka fitakatsaka. Mahatsapa manana tombony lehibe ireo tanora izay niatrika ty fifanana ity araka ny fagnazavana nataon'ny Sandra izay solitaigna ireo vehivavy. Nagnamafy zegny ihany koa ifaniry izay solitaigna ny lehilahy. Homagna vaiavy na tovavy ao amin'ny fiainana tsaratsara kokoa. Ka ahapahantegna zany miomagna hoe manana tanjona izay tsara ary tanjona milamigny ary indrindra zany ahafahantegna mandiniky hoe koa fa hanambady dia tegna manakôry raha ata. Aminaka manokana les formations dia ilaiko satria les formations hoentiko amin'ny tokantranonaka mba ho akaikin'i Jesosy. Tsy samby ny fanomezana torolalagna ho an'ny tanora ity tato amin'ny fiangonana Adventiste Lazare araka ny fagnazavagna. Fa nampiavaka tamin'ny taogno 2024 ity dia ny fanaovana voady mirakitra fanoloran-tegna sy ny fitazonana ny vatagna ho madio alohan'ny fanambadiana. Noho izany dia mitohy ny hetsika amin'ny alalan'ny fanantonana sy firesagna amin'ny tanora tsirairay avy araka ny fagnazavagna nataony Rasoa Manala Miondrika Josephine hatrany. Mbola mitohy ny programme amin'ny fanabeazana ny tanora. Mandeha isam-batan'olona indray zay izao ny programme kasaina mba hahatonga anao tanora hahatsapa fa manana mahay miasa karakara.